tompolasy tomboko vavy fa le tafahoana amintsika indray amin'ny ity fotoana iarahana amin'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany ity ary dia manasantsika andray ampanajana amin'ny fanarahana ity fotoana ity mitohy-hatrany ary ny fitsidiana ireo fiangonana manodidina ny régionaly Antananarivo tanterahan'ny filoha maneran-tany ny fikambanana apokalipsy ny pasteur Mayola Mivady ny sabotsy farany teo dia ny fiangonana Anjamanja Iavoloha ao anatin'ny paroasy Iavoloha no notsodiany sy nitondrany fampahirezana tao anatin'ny famangina pastoraly. Amin.
raha teo moa no fotoana niaonany ray aman-dreny tamin'ny fiangonana koa fotoana io ihany koa no nitondrany fiara-bahana ho an'ny ireto fiangonana ireto. Ankoatran'ny izay dia nitondran'ny pasteur Mayola ihany koa ny afatra ho fampahirezana ho an'ny rehetra ity fotoana ity izay fotoana ihany koa moa andrasan'ny ireo mpino izay afatra fampahirezana ny aingy avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay. Mariana moa fa dia manaraka hatrany ny perikopa izay Sila zany tsara nosorata amin'ny Marka toko fahafolo dia enteny fa 5:30 hatramin'ny 5:40 afatra izay. Sila zany tsara amin'ny Marka toko fahafolo ny enteny fa 5:30 hatramin'ny 5:40. Mbola vakitsika ihany dia efa miaraka mahita isika ny soramandry ny fangatahana nataon'i Jakoba sy Jona ary navaliny Jesosy azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba sy Jona zanak' Zebedeo nanatona an Jesosy ka nanao taminy hoe mpampianatro tianay mba ataonao aminay izay angatanay aminao. Ary hoy izy taminy inona moa no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy mirahatra taminy mba ekeo nipetrahanay ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Fa hoy Jesosy taminy tsy fantatrareo izay angatahinareo. Ianareo va ainareo va nisotro amin'ny kapoaka zany sotoko na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovana i batisa? Dia hoy izy mirahatra taminy haina ihany. Ary hoy Jesosy taminy raha ny kapoaka zay sotoko dia hosotonareo ihany ary ny batisa izay anaovana i batisa dia anaovana anareo ihany. Fa nipetraka eo amin'ny tanako ankavanana na eo amin'ny tanako ankavia kosa dia tsy hay ny anome izany fa izay nanamboarana izany nomena. Ary nanonona andre izany izy folo lahy dia tezitra noho nataon'i Jakoba sy Jona izy. Fa Jesosy niantso azy anatona azy ka nanao taminy hoe fantatrareo fa izay eken'ny jetilisa ho mpanapaka dia mpanompo azy ary ny lehibeny dia mifehy azy fa tsy mba toy izany aminareo. Fa na iza no te lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo izy ary na iza no te ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy mba tonga mba hotompona fa mba hanompo ka hanolota ny ainy ho avoka isolony maro. Romanina toko fahavalo ny 9:20 iza ny ampangany olo vidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloko? Kristy Jesosy ny efa maty sady mitsangana tamin'ny maty koa ka mifetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho atsika. Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjena? Sa mosary? Sa fitanjana? Sa loza? Sa sabatra? Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa nitenao amin'ny fahamarinana. Androany sabata fa 20 volana Janoary taona 2022 28 janvier 2012. Androany zany ny sabata voalohany fampiarabantsika tratry ny taona eto amin'ity fiangonana Iavoloha ity ary mirahasoantsika sady manona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy amin'ity taona ity. Amen. Otahitsika raha mivoaka, otahina raha miditra, otahina raha mipetraka, otahina raha mitsangana, otahina raha matory, otahina raha mifo, otahina raha mipadianina, otahina na tsy mipadianina. Marina zany. Efa fifalianantsika amin'ity taona ity fa raha mihaino nivaky teny voalohany taona eto amin'ny fiangonantsika samy manana ny azy zany satria vaky misy jabata ny perika. Isika koa na dia manana ny voalohany vokatry ny fanahy azy. Eny, isika azy dia misento ato anatsika miandry ny fananganana ka dia ny fanavotana ny tenatsika. Fa ny fanantenana no namonjenatsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana no mbola anantenan'ny olona izay efa hitany. Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitatsika dia miandry amin'ny faharetana. Raha isina fotsiny io zany dia hoe miandry ny fananganana anaka misy lafiny anankiroa. Fanantenana tsy zavatra efa hita no antenana fa zavatra mbola
tsy hita fa zavatra efa hita inantsony moa nanatenaina zany ohatra hoe dia manantena fa azo sono bafla orga tabla itsika izy efa izy tsy efa reo le izy zay rehefa ny zavatra efa hita dia zavatra antenaina intsony fa ny zavatra mbola iny tsy hita telo rivo fanantenana zavatra mbola tsy hita zany sady raha eny tiavoloha manao fiangonana akaiky ny lapa dia tsy dia mendrika loatra raha fiangonana fopofopola anao tena vrai mihitsy no apokatsika zay fotoana avy ny sinoa avy ny karaha ina anao zany ampiana président amboariny fiangonany avololo amboariny tsy vita io tsy mboresaky tsika mimezanareo fotsiny zay raha zany tokoa ny tanteraka efa niteneniny zany dia ho afy zany halleluia fanantenana ny zavatra tsy hoteraka atsoatsy hoteraka efa miandry fiterahana le zaza efa manomboka mietsiketsika le zaza kibo nareo fa mandakandaka dia hitan'le dadany le kibon'le vadiny ary mandakandaka mihitsy le ry zany ao anatiny eo efa maika nivoaka andro ny fa manjary lasa teraka tsy tonga volana raha Andriamanitra manana ny programmany tsara hoe teraka atso matsara ato ty izany zaza teraka zany mbola andrasana zany fa okely sisa dia ho avy le fiterahan'le zaza iteraka faly ary miteraka mira moa fa mifanamboarana azy miramirana mihitsy izy mivady mavoatra azy mila tarana fa rehefa amoaka azy manahoana mijafajafa mihitsy maivava mihitsy ry masondrasazy ry rasazy tsy anao tsony ivavy hoe mpiterahana azy eo tena marary sa tsy marary tena marary mihitsy eo mpiterahana azy tsy taiko mitebiteby mihitsy ahy rehefa teraka le vava rehetrarehetra iny tsy tadidikiny fianakaviana nga mbasa namana teraka tamin'ny hôpitaly toitosy to dia eo ny hôpitaly tsara indrindra iterana dia noetiko nireo zokoro zany hoe nandeha tany hoe mangen'le olona lasa daholo dia tsy hoe ireo lerina veloatra dia misy miteraka maromaro zany any amin'ny sary d'opération tapitapoka teo tonga ty dia misy miantsy voteo zany misy miantsy voteo zany matsyle olona akatapo ty zany hoe hoana le olona miteraka nga miantso sekory le olona miteraka hoe miantso voteo ahoana nga misy mamono izy saona dia mety zaza mara fa zao tsikitsiky milalao ampimezina dia falifaly nanoka anaty terahana tara ozy le matsy vady aloha sina zany rindray fa nao afinaritra mijery azy ty fa eo mpiterahana mafy sa tsy mafy zay keo tsika koa efa mety zaza zao fa mety zaza efa hoteraka mafy satria misy tebiteby eo misy taotra ao le ahoana ihany izy ty akaiza ihany izy ty misy tebiteby misy taotr'oran'izay foa aloha zany mamangy tamoa le zao zao voalohany taona dia mamangy ny olona dia manatitra solombody akoho dia tonga dia solombody akoho tena tokony mba hovana am'izay na izany fomba fiteny zany satria maninona moa dia tsy malala biby afa-tsy akoho rehefa anatitra le solony azonareo ve zany hoe tsy malala biby afa-tsy akoho rehefa anatitra solony nefany misy omby ao misy osy ao da raha vao miteny anao solombody akoho dia efa eritreretiny le ateny ke zany raha vao solobody omby izy any lehibe izy na ny vody akoho sy ny vody osy zay misy mandeha le manoko zao reny dia zareo misy mikiza dia za manjay le manana solombody akoho mba hovay am'izay raha izy ty mba azo antoko hoe mba azo vody omby le vody akoho
eresantsika fotsiny mba atao voatra manaraka ny toetrano tsy voatra manaraka ninona koa toetrano ataotsika trano benareo zao fa mimenimeny zaveraka de nio fa mavita ringana de tsika trano zao tsika ahoana ihany izy ty tena mimenimena zany tokoa tsika tena ahoana ihany ty nio lafa mavita daholo izy zay tsika ty tsy mahita mihitsy tsy metsika mihitsy reto komite ato reto zao aza mba menomeno mety fiangonana ataotsika hoe moyenina tsy de tsara moramora voatrotra nzaro fa navita hevitra tsara tsy lo mba teraka le zaza zay vao anao fiangonana fa fiangonana de tsy fakahitana mihitsy hoe amen alleluia angeza be mihitsy am'izay président le fivavaka tonga de eo de mandeha fotsiny eo izy konazy mandeha de mety tsy hitanareo mihitsy président raha tsy lefa de tsaky mitolotra mivavaka to izy nareo ary marina ny lavy président tsy mety ambany maso toniky zavatra fiangonana angonan'ny président zany le tsy fiangonana inona tso zany tsy motramotraka tso zany satria manako eo ndraindray mbola misy sary dadabezy bebe tamisy mbola tanora zay mbola io sary mita mbola tanora efa tataraina am'izay fotoana zay fa zany rehefa nanaovana anazy tsy misy manohatra foana ho azy izy fa zany motsika zao manangana nireny toko Gideona de ndraindray de ato amitsika ihany ona tsy metimety aminah mihitsy za fa rehefa mavadika ambony ona mivadika amin'ny fanekena ona mifaminapitaka ihany ka normal zany tsy maintsy misy an'izany aloha voalohany satria tsy mbola fantany zay hevitr'Andriamanitra ka ato amitsika misy zavatra mitranga zany raha tsy sitrapony zany any toko iady mifantranga zany Gideona voite Gideona aloha de fa iza zany izy nadagoso zany izy Gideona nadagoso izany taona ila zany ao ny tena favadika hafa ndraiky ho asehontsika mihitsy asehontsika zany ahoana zany politika miaraka amin'Andriamanitra zany hoe politika ny famarinana sy ny famasinany zany fa hohitanao tsara mihitsy halleluia amen ianao olona re famasinana ry amin'ny asan'Andriamanitra ry de hivadika ry maloto ry de marina tokoa ne raha izany resaka zany raisina am'izay hevitra an'izay fa ny zay politika nataon'ny mpitondra sy ny mpanao politika ny fandimy teto tokoa de inona daholo madio sa maloto mangaty felono tsy faratsina indra nataon'Andriamanitra nataony eo na ny zanany nalefa taty amin'ny tany inony maloto fa manina tsisy anjely ny tena tamin'Andriamanitra ordeo av'Andriamanitra tamy maloto be ngany ny tanànany de njanako maso io ve nampidinao any ohatra tsy mety aminay zany adinao zany greve zay araka hoany amin'ny maloto any ino nataon'Andriamanitra alefako izy hanadio mino maloto amonjy ny olona maloto hitatsika fa maloto efa tsy manjary iny zany de avelatsika foana de olona maloto sy mangalatra sy manao reo zany navela hitondra atsika foana reo de manotandana am'izay telo sisa dokotera teraka le zaza izy no andeha amonjy io tsika no andeha iran'Andriamanitra rehefa teraka tsika de tsika am'izay ny andeha amonjy ro zavatra maloto rehetrarehetra reo any amin'ny madisy mazava halleluia aza mety fenofendron'ny olona hoe za hoe makatsy makaro hoe zay fitany anao hoe fitany ny fiangonana de navadika ngano ny fiangonana mivadika any fiangonana mbola ina ihany netsy de hoany mandeha de tsy hoany fa mety jaza efa ho teraka de aonao sy izy ery ambany ery de ndraiky amin'ny telopolo inona ary no lazaintsika amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra no momba atsika iza no atohatra atsika raha Andriamanitra nefa nanangana an'io matoa izy tafatsanga ho voasakana ve io za lazaiko amitsika tena tonga mihitsy le lazain'i Jehova tamin'ny androny epitany ranony Jordana
amin'ny amoritany andafy andrefa ny Jordany sy mpanjaka rehetra tamin'ny Kananita any amoron'ny ranomasina. Rehefa nandreny nanamaina ny Jehovah ny rano Jordany teo amin'ny zanak'Israely mandrapitany, dia ketraka ny fony ka very hevitra izy no nitaony ny zanak'Israely. Grave be zany. Rehefa nandreny ny zavatra nataony Jehovah izy nanamaina ny tany sy levitany rano Jordany, dia ketraka ny fony ka very hevitra izy no nitaony zanak'Israely. Ketraka ny fony sady very dara zay koatsika. Zany fiasan'Andriamanitra tsy takatry ny saina zany. Olo mipetraka le Gideona fandresena ny fahantrano, be da be mihitsy ny tonga dia ketraka ny fony sady very hevitra. Tonga dia ketraka ny fony sady very hevitra. Ahoana dia miketriketrika zavatra be da be fantany zareo fa Jehovah no momba atsika, Jehovah mitarika atsika, mivoninahitra Jehovah io. Azao ny mahaketraka sy mahakivikivy ny rehetrarehetra, ketraka ny fony. Tsy vao mijery ny maso vao mahita dia ho teraka io zaza io. Amen. Ho teraka io. Zany nataoko ino hoe nisy olona niteny tamiko hoe hofananao ve zany ny fomban-drazana rehefa tonga eo ianao? Olo monina valiko. Ino mampamalagasy etsy? Tsy foanana zany ny fomban-drazana. Tsy foanana zany. Ny sinoary tsy foanana, ny karanana tsy foanana. Ahoana ny tsika no foanana? Voalohan'ny malagasy rehetra. Andala ny fomba-drazana. Ka zany tsy foanantsika zany fapetraka. Nandeha tany Majungatany manko izy tany faritra tany. Nisy tonga tamin'ny herinandro. Ampanjaka anankiray tena lohandohan'ny mpisorona mihitsy. Efa zokonjoko mihitsy nga rainy. Tena naovany mihitsy le sapoka amin'ny mampanjaka anazy. Dia noentiny ny boky resaka sy mitantara anazy. Dia noentiny daholo ny listany doany rehetrarehetra, ny momba azy rehetrarehetra, ny anaran'ny ampanjaka rehetrarehetra. Dia izao iny ny zavatra ny trano. Zay ozy izy tonga aminao hoe paster. Rehefa nahareny ny fanazavahanao tamin'ity hoe tsy foanana ny fomban-drazana rehetra. Tahaitra mako zahay rehetra ozy. Tena tsorina aminao paster ny zahay tena mahavozo anao. Zahay jiapo ozy izy mahavozo anao. Ali zany. Fa misy olo sasany ozy izy karaha tsy natokony olo sasany. Io mo vandivandin'ny paster maioly io. Ino tikitikity. Lava rano tsy hisita daholo zay nareny. Zay lasa mivaky horaire izy zany. Tikitika zay koa zay mampimena anao an'izany. Tanazonareo sy mamanareo sy mitanao fampirofo tamin'ny paster maioly tsika sisa. Izy io ne karaha napotika atsika. Dia zaho ozy izy nirano zareo nankaty. Da nalohanao ozy izy tena makatoky an-tsako. Hoe ahoana marina mo izy ty. Satria nareo ren'le fetin'ny fitampo alamady be sy ny namandreo. Tindre gesty ianao. Dia mombana. Azoko nareo ty fa dia foanana dahoana eo. Tsy raharaha be. Tsy politika zany. Izay mantsy zareo. Za dia faly. Zay mihitsy nitenenako nino hoe za gasy. Za tsy anafoana fomban-drazana gasy. Zay mahasoa ny malagasy. Fa ny any le foanako nge hoe hitanao ny zavatra foanao. Zavatra tsy manjary. Io no foanatsika. Ohatra. Taony mahantra le fianakaviana. Taony misarabady le fianakaviana. Taony matiny zany nataony lasa-dala. Vokatry le ody. Dia tratra le raha mipetraka aminazy eo rehefa nytanina. Ino moa nataonareo nitolo ty? Zay mamosavy an'io zay. Io ampanjaka, io foanatsika. Ahoana pare anao nafoanan'io mpanahy mampaholo-voaka io. Da miaraka tsika raha. Da tsisy problème mihitsy. Zay mihitsy niraisana paster. Ao zany hoa. Lasitsika zany. Fa io tsy foanana fomban-drazana malagasy. Fomban-drazana malagasy ka no tsimotsy avaratra zay tsy male hialofana. Tondra solombary tsy masaka. Ranombary tsy masaka ho an'ny velona. Any
solondramodamba hoan'ny maty zany natao rehefa mamangy ty zaza no teraka monjy ny filanena rehetra tsy tsika ihany fa jereo le vaky teny tamin'ny Isaia to jereo tsara le izy teo fa Jeremia manko Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo izy teo Jehovah dia Andriamanitry ny isam-pianakavian'ny Israely aho ary izy oloko amen zao no lazain'i Jehovah ahita fitiany anefitra ny olona zay sisa tsy matin'ny sabatra andeha aho ka nome fitsarana ho an'ny Israely io raisina io rehefa tonga zany fotoana zany ino moa le olona nefitra tsy matin'ny sabatra io dikeny hoe efitra tany efitra tsisy sakafo tsisy rano tsisy minina ao anatin'ny fahoriana zany fe reo olona reo dia hoavy Jehovah anome azy fitsarana ina le fitsarana mitsatra am'izay zany hoe tsy mihinan-kanina zany a mitelo isan'andro amen am'izay zany hoe tsy mananasy ivelomana zany tsara am'izay zany tsy mahavoaloka lazy ny mpianatra tsy misisa zany manko le efitra zany le efitra tsara am'izay zany hoe lany vola foana isaky ny marary de mandoha vola any amin'ny hôpitaly sy misisa tsisy tsono zany tsara am'izay zany hoe mpianatra tsy mandoha vola ty sy erisykiraza mitsatra daholo zany satria Jehovah nanao an'izany sady Jehovah dia meo voninahitra mpanjaka tany lavitra any seholy Jehovah tampoka nanao hoe fitiavana maraje nitiavako anao ka izany no amparetako famindrapo anao mbola norona anao indray aho ka dia iorona ianao risirely Virginie ary mbola iravaka mitorany akonga tapaka ao ianao ka ivoaka midiny mifaly mbola anao tamboloboka ao am'tenimbohitra Samaria ianao laisoa dia mbola amboly sady ina ny vokatra ao aminy tovameny vokatra tena vokatra be mihitsy io efa izy ane io efa valim-bavaka daholo io efa ty teny tyo mbola anao tany mboloboka ao andininy fahadimy mbola anao tany mboloboka ao amin'ny tenimbohitra Samaria anao ny mpamboly dia amboly sady hinana ny vokatra fa mbola isy andro da tsy mpitazana any amin'ny tany avon'ny Efraima hoe mitsangana ianareo ka andeha sika hiakatra ny ziona hoany amin'ny Jehovah Andriamanitsika iakatra daholo ny olona natony ity fiangonatsika ty fantatra fa momba anareo Jehovah ka momba ninona koa zay izy anaraka anareo de jereva an'izany no atrany amin'ny ampanjaka be sisisy erany Madagasikara hoe ahoana ny fomba idirana amin'le Gideona amin'ny fandreseny zay ho avy izy tsika zany eo na nivela rehefa maninona daholo de jerevo tsara le olona reo tsy voatarika anao hiditra ty am-piangonana reo fiangonana no ny fandresendratra ny tenin'Andriamanitra fa reto olona reto any ny lalany hitondran'Andriamanitra azy aloha satria le arabe misy déviation reny tapahana aloha ny lalany aloha zany fa zany io le lalana makany injetsy andeha de misy déviation efa tsy mahitsy any tso ty lalana ty fa mivily maka ty de mandeha ame lalana déviation izy mandeha izy kereta nge tamin'ny voalohany tsy nieritreritry ny aty mihitsy efa tonga ato anao volaniny tsy anao voagato olona mpanohitra be tena tsisy ohatr'izany mihitsy tonga ato voagato hoe tena tsy napoiziko mihitsy hoe tena ho tonga ato misy déviation kely mankarely de io zay Gideona fandresena io déviation io aza mba foy ho a le fijery fa mba sokafo le fijery anaraka ny dian'ny paster za tsy hitondrana reo zavatra tsy mandary zany fa matoy ny men'Andriamanitra de fa lalany tandehanantsika io amperahan'le zava amen fa jerevo tsara ny lesana tamin'ny romanina teo andravany tsy fahalovana ozy izy fa izao zavatra rehetra izao dia nampanakena ho zava-pona nefa tsy noho sitrapolo fa noho izay nampanaky azy sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra rehetra izao aza dia ho votsorana amin'ny fanandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra de jerevo ho votsorana amin'ny fanandevozana andevony fantrana itsika andevony fahotana isika dia ny fahalovana ny kolokolo isan-karazany sisisa zavatra zao dia miara-misety amin'ity fanadevozana fahantrano vahoaka ty fanadevozana
an'izao fanandevozana izao na ranofo na ra-pana itsika natsoan'andriamanitra ndresy ty fahalovana ty ka raha tsy voakan'andriamanitra ny eo tsy zavatra iovazany eo andriamanitra tsy andry ny gentilisa intsony amonjy ty firenena ty fa efa ren'andriamanitra ny fitarenany voaka malagasy re efa mety jaza no voninahitra le halleluia amen zany inona ro lazaintsika am'izany ndiny ndraiky amy telopolo raha andriamanitra ny momba atsika izy anao nino izy atohatra atsika nisy mpanora ve tsika hatram'izay sa tsy nisy nisy tsika hatram'izay na fivavahany io na fiangonana io na mpitondra fanjakany io na mpanao politika io na mpanona fitondrany na mpanao na ninona tsika doina akamoron'le olona re manohitra na avanao kaiky na manodidina anao tabataba daholo ny manodidina rehetrarehetra manohitra daholo raha andriamanitra ny momba atsika izy anao ninona izy izy ny atohatra atsika zany misy atahoro atsika zany zay menasy rehetrarehetra mandeha paster io fa de ampesana amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy toerina amin'ny fomba rehetrarehetra ompitena amin'ny fomba rehetrarehetra tonga hatrany amin'ny fanampiloana ary navaliny jesosy azy raha koa mba tsy zao aloha zany zebedina anatina jesosy tonanao tamin'ny mpampianatra eo tena mba ataonao aminay zay angatanay aminao ao izy tamy inona ny tenareo ataoko aminareo izy miraza tamy raikeo a ny petrahanay anankiray a eo amin'ny akavananao ary anankiray eo amin'ny akavianao any amin'ny voninahitra ao zany teny zany a tsy hitako mihitsy zay tsinony zany tsy hitako zay tsinony zany ary izy am'zay tsika tsy de mazany koa no ataotsika rehefa tonga le fanjakanao anao de mba atao vinona koza eo akaikinao ataovy mba mipetraka eo akaikinao tala amirenitsika mba maniry te hiaraka amina am'zay ale rehetrarehetra reny na n'olona na ny diakona na ny samaritany hoe mba te hiandro hoe zany mba teanao garde d'accord ny paster mba eo kaikaiky ny président sa mba maniry am'zany daholo tiany amy lampany lanitra izy ny tsy maniry mba akaiky ny mpanjakan'ny mpanjaka présidentny président eo akaikiny eo foana ianao izy ny tsy maniry an'izany izy raha tonga de zay ny azy izy tsy fantarareo tokoa zay ngatanareo ainareo fa isotra amy kapoka zay sotrokona ny atao batisa am'zay naovana batisa hainareo ve zany izy mirala hainay zany ary izy jesosy tamy ay raha ny kapoka zay sotrokona de sotronareo ihany ary zay batisa naovana de naovana batisa nareo ihany zao no dikan'izany nareo raha am'izao fotoana zao fa za ho any amin'ny fanjakany lanitra zany aneka isotro kapoka ma ngidy eo sy ny aokavia koa de tsy anjarako fa nisy andray nanomenareo an'izany ino moa dikan'izany ekeny jesosy marina zany fa tsy izy mety isotro kapoka mangidy natao batisa ary tsika na de nisotro ny fanenjehana sy ny fanaratsiana ary tsika nefa raha pitso raha afaka pitsika mivelon'ininy herin-dalany de tonga kavanany ve loatra totonga na natao batisa enao oe natao batisa ianao de nisotro kapoka mangidy sisy de matao fafolo-karena ianao de mandray anjara ianao tsy diso ny fafolo-karena ianao de mirotsaka aminao ny fitahiny tonga ny ora farany fidian'ny olona midavatra tsisy dikany fotsiny ianao ohatra tamin'ny voan'ny faminaniana 2013 betabe ny ala sa tsy betsaka betabe ny ala koa ny GFFM tsy betabe koa ny ala koa ny sasany nefa nisy efa teo nanao ny rehetrarehetra ino koa fa lasaka ka ona nipetrahanao kavanany ray am'izany zany tsy namaliny jesosy anazy teo ny eo hoe ndao fa ataoko zany halavelan'zay za tsy anao anjara tamin'ny ora farany hojerevany ianao fafa tesany ianao ka tsy mivelon-danana intsony de meny ianao zany raina nomesa de io tokolo izy fa nisotro ny kapoka ianao natao batisa tananaovana batisa ianao any maty any de veloma misy olo miadevitra fanetretena nataony jesosy tsy hoe korony hoe ianao ny tompona raikitra voalohany ianao ny anaty de ianao ny deo tsy maintsy totopoy fa zay teo lehibe de oka kely zay teo kely de oka tonga lehibe aoka ianao no anompo fa tsy ny olona no anompo anao
izany hoe atao am-piangonana ianao mbola tsy miditra akory ny fitaom-pivavahana evera ny namana aoka mba tsy fampiavinavina aoka mba tsy ifandrandrano tena amin'ny zavatra tsisy dikany aoka mba tsy anao zay anafitohina ny namana sy ny sisy fa mifanopoy ianareo raha tonga amin'izay fotoana zay tsika ain'Andriamanitra foana mametraka tsinako atanana ena voninahitra mpanjakana ny fitsidian'ny ray aman-dreny tahaka izao ihany koa dia anararotany fiangonana hitondrana firarian-tsoa ho azy mivady sy ny ankonany noho izao taona vaovao 2020 sy 2020 izao narahana fifandorana fanomezana radio mo izay fotoana fifampiarabana izay tsisy mpamangy ary mo miolona ny tena tolorana solombodomby dia raha tsy olona am'izao dia fa tafahoatra loatra kosa ka dia makasiraka satria tsisy mpaloatra ary zay miolona amaika tolorana solombodomby ka dia makasiraka zany satria fa itsika le rangazy fa raha ty aloha dia ty tsy vodeako mihitsy tena tombosonareo ty fa mahazo solombodomby barakaraky le fiteny tao dia nareo moa zany teny tao hoe aza miova mihitsy paster io mako le olombelona mako rehefa le zavatra andrarana anazy foana vao mainka atao nareo nareo aza miova mihitsy dia ohatra ny mampiovana ndray zany zay efa tsy mazaka intsony ireo vahoakan'Andriamanitra tonga manatanteraka ny fotoam-pivavahana ity trano ity koa izay indrindra no nilazany ny filohan'ny fiangonana fa atsoatsy dia isy ny fananganana trano fivavahana vaovao mba ahafahan'ny rehetra manatanteraka izay fotoam-pivavahana izay ao anatin'ny trano fivavahana ia marina tokoa zany satria dia tena hita tokoa tena nivelany daholo ny olona zao am'izao mipetraka tena tsy atonina tsony mihitsy na io fiangonana eo zany na atao hoe andavanandro aza tena tsy atonina mihitsy fa hita hoe tery zany le izy kanefa moa zany ny zavatra rehetra miara-miasa masoa zay koa miandry le tena toerana hoe tena misy toerana malalaka zany zay fa hoe no jerevana miaraka amin'ray aman-dreny zany dia mijerevana ny toerana io satria dia tena fa mangetaheta mihitsy zany ny mponina fa fotoana zany mbola tsy tonga le fotoana zay zany tena maro ary Jehova dia ntamosesy aronaka nanao taminy hoe izao teny zao nentinareo mitsodrano zanak'Israely tainao ne Jehova ka iaro anao ampamiramira tantavany aminao ne Jehova ka mila fo aminao arana tantavany aminao ne Jehova ka anomenao ny fiadanana amena apazovas Gideona apazovas Gideona apazovas Pastor Amayala
fa lafin-javatra ara-tsosialy kosa indray ty manaraka ity. Manohy hatrany kosa ny asa sosialy fanaony ramatoa vadin'ny filoha maneran-tany Fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara, ramatoa Orela Mayol. Fantatra fa dia misy sandrahaka amin'ny sehatra maro izay asa sosialy tanterahany izay, ary efa faritra maro ihany koa no nanatanterahana izany. Ny alakamisy teo kosa dia nanome lanja ny sehatry ny fanabeazana ny tenany tamin'ny alalan'ny fanolorana solosaina ho an'ny sekoly Institut Avenir ICA izay ao Ambodin'ny Sotro no misy azy. Nisy raha teo moa ny kabary ny fandimbiasana nandritran'izay lanonana tsotra nefa nanana ny lanjany izay tamin'ny ity fotoana ity. Ireo rehetra nandray fitenenana moa dia samy nanome lanja izay fanabeazana izay avokoa araka izao ambaran-dramatoa Orela Mayol azy izao. Amin'ny fitenenana dia misaotra antsika rehetra tonga amin'izao fotoana izao manatrika, misaotra an'ireto namako avoty reto izany fangataka dia ihany nangatahana manotrika fa ny tsy main'ny kabary moa fa ny fotoana androany zany dia fanolorana fitaovana azahoantsika miasa be fa fitaovana kely. Dia izy io tsy manazava kely fotsiny hoe ordinateur zany le ao fa le izy zany mba ataontsika hoe civilisena zany le fianarana nefa sekretera mbola manao an'izao dia le izy zany tsy mbola le hoe tena raitra be nefa kosa zany efa mba miova amin'izay zany dia raisa amin'ny alemem-panahy angamba n'izay le izy fa atolotra amin'ny fo zany io dia engany vita asa be amin'ny sekoly dia tsika rehetrarehetra koa mba ho salama ao dia azoky asa fa anisan'ny zavatra hoentina proprodona firenena zavatra ataontsika amin'ny sekoly ity fa tsy hoe eto amin'ny CA dia hoe ho an'ny Apokalipsy fotsiny fa tena fanabeazana zavatra ngezabe zany. Dia ny film moa zany reto dia atao soriany ambarangamba dia faly tokoa izay ramatoa Orela Mayol filoha maneran-tany ny fikambanana vadin'ny filoha maneran-tany ny fikambanana Apokalipsy mandray izao fanomezana atolotra ao an'izay PCA izao. Mankasitraka anao ka matoa filoha satria tena tsapany tokoa ny fanomananao ny sekoly ICA ary eto zany izay kara-miasa rehetra dia maneho ny hafalinay satria ahafahanay manatsara ny fomba fiasanay ty fitaovana ity, ahafahanay manatsara ny kalitaon'ny fandraisanay amin'ny ray aman-dreny mpianatra sy ny mpianatra eo fanaovana inscription sy ahafahanay mametraka sy logiciel installenay amin'ny fitantanana. Dia ankoatr'izay ihany koa tena nahafalinay dia hoe mifanandrify amin'ny vinany sekoly ny fahatongavam-beto fanomezam-beto satria efa nieritreritra ihany zany izay ny ampiditra ao anatin'ny fandaham-potoanany ankizy ny taranja informatique dia tonga ara-potoana moa zany le fanomezana ka dia soranay manokana ianao. Marihana ihany fa dia nanatrika izao lanonana fanolorana fitaovana izao ny teo anivon'ny fikambanana Apokalipsy maneran-tany nahitana ny filoha lefitra voalohany eo anivon'ny komite pastoral fa teo ihany koa ny avy eo anivon'ny departemanta ny asa pastoraly ny filohany Andriana Solo, teo ihany koa ny sekretera général nasionaly James Sapara Ravelona tenaina.
Ny talian'ny sekolisea kosa raha matoa raha rivomanana dina dia nanipika mazava kosa fa dia maro miezaka tanterahany eo anivon'ity sekoly isea ity ao anatin'ny izao taom-pianarana 2012 sy 2014 izao. Ara-pitantanana aloha zany dia misy ny fanatsarana ny fitantanana izay ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fandraisana ny mpanjifanay dia mba mandray sy ny mpianatra zany ny fomba fanaovana inscription sy ny fomba fandraovana decoration dia efa hiditra amin'ny système ordinateur daholo. Raha eo amin'ny lafin'ny pédagogie ny zavatra mety hiofa zany dia mety efa ao anatin'ny vinanasan'ny sekoly ny fampidirana ny taranja informatika biologique mba ahafahan'ny mpianatra zany tiraki manana initiation zany ny momba ny informatika aty amin'ny klasy ambany na ny klasy tonga fototra dia mety zany ny zay zany tena hita hoe fanavozana lehibe mety hita ny titako efa manomboka amin'ny jardin d'enfant katramin'ity ny CA zany dia efa manomboka hatramin'ny klasy petite section katramin'ny klasy 6 à 5e sokatra kampitony ity itoy amin'ny taona manaraka zany ito amin'ny taona manaraka zany fisokafan'ny klasy faefatra sy ny klasy fahatelo ny lafin'ny fotodrafitra asa hoe andraisana ny fanomanana ny fotodrafitrasa zany dia efa eo mpanomanana ny fandraisana ny efitrano mandreo klasy aby manaraka ny klasy faefatra zany zany sy tokony manomana zay am'tytao ity satria misy zany ny fanavozana-trano ny efitrano isa-taona mba ahafahana mandray ireo mpianatra vaovao ijanony atao Antananarivo efa misy vinanasa mipotra zany anoany ny andehanana any amin'ny faritany fa miainga aloha amin'ny tena hoe fahatsaran'ilay entin'ny foibe ny fomba fiasa zany dia iny no amparitaka ny faritany ny fomba fiasa ahitovy daholo zany ny pédagogie azin'ankizy ny CA efa Madagasikara dia eto mpamarana zany zay dia mankasitraka ny ramatoa vadin'ny folo maneran-tany fikambanana natokany psia nanolotra ireto fanomezana solosaina ireto izay tena ilain'ny sekoly tokoa zany eo amin'ny fanatsarana ny fitantanana ramatoa vadin'ny folo dia nanambara hoe mbola isy maromaro zany mety azo antenaina eo amin'ny fanomezana ny ordinateur satria efa tafiditra anatin'ny tenim-pikasa ilay fampidirana ny taranja informatika ho an'ny ankizy dia manio zany zay ihany natokavana zany tetikasan'ny ramatoa folo zany dia raisina tanandrony koa zany zay fanominy zay mba totosoa mba ahafahana mamelatra mampivelatra trano ny avandaina asana ny ampinanolorana le fotoana fanazany dia mba mpanosoana nyity sekoly ity izay mpanabe ny ankizy satria telony ankizy zany no hoavin'ny firenena dia ity sekoly ity zany mba mila tao izay mamendrika n'ity sekoly ity le lafin'ny fanabeazana zay vi manana tetikasa makasika an'izay tena manana tetikasa amin'izay fanabeazana izay satria raha zany hoe raha mba nieritreretiko aloha zany reto ankizy reto zany dia tokony beniny aty amin'ny mbola kely izy dia toe-tsaina aloha voalohany indrindra faharoa manarak'izay raha momba ny fianarana sy ny fahalalana sy ny fahendrena moa zany efa anatin'ny ara-tsaina dia beniny aty kely koa izy dia efa tokony dia efa aseho azy hoe ohatra hoe ambony vary dia manahoana moa zany misy olona hoe voavoakanao amin'izany reto ankizy reto mety misy olona hoe efa dokotera eo zany hoe littéraire scientifique dia beniny aty zany dia efa tsindrina dia efa aty ambola kely izy dia efa amin'izay zany zatra amin'izay dia mahay amin'izay dia rehefa lehibe izy zany dia efa tonga dia efa tsisy olanatsony zany amin'ny asa sy ny hoavany manontolo ny fitaovana natolotra ho ana fitantanana manana kosa mety mbola isy hoe fitaovana ho an'ny ankizy mihitsy boky sy zany zao ny boky any efa miala any izy sy ny fitenenana ny boky fa ny fitaovana ohatran'izao zany dia vao santatra am-bavarana manetsabe mbola ho avy satria raha ny fandriana zany dia anana ordinateur
tsirairay ny ankizy satria ho ampianarina amin'ity sekoly ity zany ny fianarana ordinateur nefa moa mandeha tsikelikely zany dia arakarak'izay no manomezanazy. Misy afatra manokana ho amin'ny mpanabe sy ny ankizy mpianatra. Ny afatra ho amin'ny mpanabe zany dia mirahasoan'izy ireo tanteraka sy atotosa ny asa izay mametrahana azy dia ny ankizy koa zany dia mirahasoa mba azoto amin'ny fianarana azahoana ny fahalalana sy ny fahendrena arak'izay tadiavin'ny ray aman-dreny.